Maro ny mpianatra indrindra rehefa hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana no misafidiny hanao ireny kory ireny ho fanampin'ny fahalalana izay efa omeny ny mpampianatra azy any an-dakilasy. Misy amin'izy ireo anefa no misafidy ny taranja fototra na ireo taranja manany sarotra any an-dakilasy any no anaovana izay fanampahalalana izay. Izy ireo ihany koa dia mihinana fatratra amin'ny fanaovana ireny fanadinana ireny mba azahoana vokatra tsara ny amin'ny fiafarany tao am-pianarana. Efa manomboka misoratra anarana hiatrika ireny cours particulier ireny amin'izao fotoana izao ireo mpianatra amin'ny kilasy mpanadinana. Tsy ny kalitaon'ny fampianarana azo an-dakilasy akory no goragora fa ilaina ilay izy entina namafisina sy anatevenana ny fahalalana izay notovizina tany am-pianarana araka ny hevitra reto ankizy reto. Etsy andanin'izany misy ireo taranja-pampianarana atahoran'ny ankizy ka mila alalinina bebe kokoa noho ny sasany. Ny antony anaovako kory za tsy dia mbola faible kely amin'ny matière rehetrarehetra dia izay ny antony anaovako anazy. Ny azy le tena atahorako mihitsy le matière science tsy dia ampy ny any am-pianarana, izay ny antony anaovako. Tena manerana zao fizika tsy hoe tsy maharaka fa aty amin'ny cours zany mitombo kokoa zany le fahalalako azakana am-pianarana. Tena maneranao amin'ilay matière matematika anampiana le fahaizana any am-pianarana nanaovana kokoa. Ny taranja filozofia izay isan'ny atahorana ny mpianatra nala fanadinana ao amin'ny kilasy famaranana eto noho na ampianarana reto ankizy. Nilaza ny mpampianatra izay tafaresaka taminay fa hatreto aloha mbola vitsy ireo mpanaraka cours particulier na fanamafisana fahalalana manokana. Raha toka 20 izy ireo androany dia mety hitomba voroeny manomboka amin'ny volana janoary indrindra rehefa iny manatony iny ny fanadinana.